Mbola mitohatra amin'ny anio alarobia faharoa amby roapolo ny volana novambra taona 7 zao niatrikaiza izay karakarain'ny ministera ny fahasalamana raha toa ka nanomboka ny talata faha 1 amby roapolo ny volana novambra lasa teo. Atrikasa ametrahana drafitrasa matsipaiky iantrehana ireo valanaretina mety iseho eto amintsika eto amin'ny fatriboeny mandritra ity vanim-potoana ny fahavaratra ity. Anisan'ny konjeritodika ny valanaretina pesta nandalo teto amintsika. Araka ny hitantsika eto mondroany dia androany zany misy an'ity atrikasa iarahana amin'ny mpiara-miombon'antoka dia ny mahefa miaraka izany izay isaorako sahady andrzareo eto ampandohana eto mikasika ny jeritodika tamin'ny ady natao tamin'ny arety mifindra ireny ary ametrahana ihany koa ireo drafitra na paikady entisika zany hiatrehana raha misy ny arety mifindra any aoriana any fa indrindra ny fampiandraisana andraikitra ny vahoaka amin'izay resaka fahasalamana izay mba tena ny fiarahamonina eny dia efa mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny toromarika amen'mpitsabo mba hahafahany tsirairay tena ho tompony andraikitra amin'ny fahasalamany mba hiteraka fahasalamana ho an'ny vahoaka eny fotony any. Anisan'ny politika mpanjakana voalohany ho iantrany ny preveny Mahajanga ny resaka fahasalamana, ny tanjona dia ny fandraisana andraikitra ireo fiarahamonina ifotony. Atalohan'izao atrikasa izay nitanterahana teto Mahajanga izao dia ny distrikan'ny Soalala sy ny distrikan'ny Mitsinjo no nanatanterahana izany tamin'ny herinandro lasa teo iny.